fa tsara ho fatatsika fanasiana mihitsy ao amin'ny hôpitaly mba ahafahana miheno anareo sao dia misy manao kolikoly ny dokotera sy ny karazany a dia nasiana bianco ao misy birao amin'ny bianco a ahafahanareo a mitaraina ao amin'ny hôpitaly mihitsy ary voalohany nametrahana an'io a manerana Madagasikara sy eto Antsiranana misy birao amin'ny bianco a ka raha ohatra ka manana olana nareo na raha ohatra ka misy olona manilikilika anareo a na tsy mandray tsara anareo a na hoe tsy maintsy mandray vola vao mikarakara anareo a dia misy bianco a afaka hitaraina anareo a tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa zao misy ny fitenenana ao anatin'ny teny misoratra masina hoe miara mifaly amin'izay mifaly. Tsika ho atao anatin'izao teteza mity zao dia nanao zavatra betsaka tena milaza anareo mihitsy laha zavatra betsaka tena horeharehan'ny firenena sy horeharehan'ny Madagasikara. Rehefa manao fampisehoana rosy a tao Antsonjombe hatramin'izay dia na ny toerana fivoahana aza tsy misy fa dia mandavaka dia hainareo ihany ny zavatra misy misababaka eny ny vehivavy sy ny tovolahy. Fa zao amin'izao tsika miteny zao tsika dia vity zany Antsonjombe zany ary ianareo iatany eto ihany koa no ilazana an'izany voalohany hoe Coliseum ny anarana. Coliseum na ny Colisée raha ohatra ka ataotsika dia toerana fanaovana fampisehoana fampiratina fidinin'ny gladiateur tany Roma tamin'ny an 10 tamin'ny taona fahafolo izay mahazaka olona hatrany amin'ny 50 000 personnes any. Ka tsika eto Madagasikara zao dia tsika no manana Coliseum lehibe indrindra aty amin'ny Oceany Indiana sy aty Afrika. Za moa tsy tiako nivolany fotsiny eto zao fa noentinao mihitsy mba ho hitatsika hoe ohatrany ahoana izany Coliseum izany ka raha ny teknisianina dia mba hampiseho kely amin'ny mponina eto Antsiranana hoe ohatrany ahoana izany Coliseum izany mba ahafahany rosy manao fampisehoana sy mitarika rehetrarehetra manerana ny nosy. Io no ampompiona ny mpanakanto rehetra eto Madagasikara ary reharehantsika zany fa dia ho alefa mba hoery amin'ny écran anankiroa dia mba ho hitatsika rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana zany Coliseum zany. Le Coliseum de Madagascar à Antsonjombe à Nalamaït. Le Coliseum, bâti sur 72 000 m², pouvant accueillir jusqu'à 50 000 personnes, 650 m² de scène, 18 000 m² de parking. Le Coliseum, inauguration officielle, décembre 2012 à partir de 10h. Le Coliseum, le plus grand amphithéâtre dans l'océan Indien et en Afrique. Le Coliseum de Madagascar à Antsonjombe à Nalamaït. Averina be izy to avereny da ataovy mafinafina sy ny teknisianina ohatrany tsara be le izy. Le Coliseum de Madagascar à Antsonjombe à Nalamaït. Le Coliseum, bâti sur 72 000 m², pouvant accueillir jusqu'à 50 000 personnes, 650 m² de scène, 18 000 m² de parking. Le Coliseum, inauguration officielle, décembre 2012 à partir de 10h. Le Coliseum, le plus grand amphithéâtre dans l'océan Indien et en Afrique. Le Coliseum de Madagascar à Antsonjombe à Nalamaït. Amin'ny reharehantsika malagasy ny manana toerana ohatran'ireny fa zao amin'ny 11 décembre ny fitokanana an'io Coliseum io any Antananarivo ary misy feu d'artifice ihany koa any. Fa tsy adino ianareo satria amin'ny 11 décembre koa dia hisy fampisehoana goavy be eto Antsiranana miaraka amin'ny feu d'artifice koa tompoko lahy sy tompoko vavy. Sady andro tsy fiasana ihany koa amin'ny 11 décembre satria andro niforoana ny 4e république tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka dia misaotra makasitraka makatella manam-piona je t'aime Diego. Rumbu ana president poursuite ana president Batsilakin
Antsumzumbe Analamaït. Le Coliseum, bâti sur 72 000 m², pouvant accueillir jusqu'à 50 000 personnes, 650 m² de scène, 18 000 m² de parking. Le Coliseum, inauguration officielle, décembre 2012 à partir de 10h. Le Coliseum, le plus grand amphithéâtre dans l'océan Indien et en Afrique. Le Coliseum de Madagascar à Antsumzumbe Analamaït. Who's not telling you?